fiangonana malala tratran'izao andro fampatsirirana, andro fankalazana, andro fandinihan-tena ny nanolorany Andriamanitra ny zanany tokana namonjy atsika, nanafaka ny hevitsika tamin'ny nomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Ka tonga zao tamin'ity debolin'Andriamanitra indray dia mety isika andiny tena amin'izany mifampiompiorana zany. Je rappelle le nom malgachophone qu'il y a une traduction qui est faite simultanément sur la longueur d'onde 105.0. Amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ho fideranan'Andriamanitra amin'izao andro lehibe izao dia hovakitsika ny salamo fiderana. Salamo fahatelopolo manomboka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Anandratra anao aho Jehova, fa nanidinao miakatra ianao ka tsy nataonao efa ny fahavarako. Jehova Andriamanitra, nitaraina taminao aho dia nahasitranahy ianao. Jehova, efa napakatra ny fanahy avy tany ny fiainatsika ianao, efa nampody ny aina ianao mba tsy hisana izay vidina nitahaka aho. Mankalaza ny Jehova ny olona masina ka mideraha ny anarany masina. Ataontsika ny hira fa 7 amby enimpolo amby zato ny andiny voalohany sy ny faharoa. Andriamanitra ranay eo ndreto ny vahoaka tavavoran'ny tepolinao masina. Eny tonga dia tokoa izahay tonga andiny tena, tonga miaona aminao, tonga andray ny hafatra ray aminao, ary tonga ihany koa tonga atadidy sy andiny tena amin'ny fanoloran-tena sy nomenao anay lanavitra anay. Mitoerana aminay tonga aidiny fanahinao masina mba manokatra ny sainay, manokatra ny fonay, alaviry ny zavatra mety manakatsaka tsy hanantonanay ianao, ary aoka ianao tompo no mpanjininay amin'izao fampidiovana izao. Mety azy tompo karaka aminay amin'ny mipetraka ny fimbonina.
havana malala enohy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Fa amin'ny nahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ho Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia atao ho efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho Andriamanitra ao Kristy Jesosy. Koa avonoy ny momba ny tenanareo izay ity an-tany dia fijangajangana, falotony, fieretam-po, fanirin-dratsy ary fieremana dia fanipotsampy izany. Fa izany zavatra izany mahatonga ny fahatezan'Andriamanitra amin'ny zanaky tsy fanarahana. Ataontsika ny hira voatondro, hira fasivy amin'ny 112. Andriamanitra, tsy mendrika tokoa izahay ny anonona ny anaranao, tsy mendrika tokoa izahay ny joro eo anoloananao, tsy mendrika tokoa izahay Tompo ny anao ny asanao. Mbola maro ireo ota, mbola maro ireo eloka, mbola maro ireo zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao izay mbola tsy mifanaraka tokoa amin'ny fandrinao any Tompo. Mangataka famelan-keloka avy aminao izay Tompo, satria tsy tanteraka, satria mbola rendreman'izao tontolo izao farambarina ny zavatra misy any ivelany. Tsy ny teninao, tsy ny anatrao, tsy ny didinao no mbanjinay Tompo, fa ny sitrapona ihany no tianay atao. Mahatsiaro ny tenanay malemy tokoa izahay, mahatsiaro ny tenanay tsy mahavitiny inona, mahatsiaro ny tenanay very satria tsy miaraka aminao. Mahatsiaro ny tenanay tsy mahery satria tsy manaraka ny fitarianao anay. Eny Tompo, itoera ty anatinay aty, mamelana izay tsy mety tsy nataonay Tompo. Ampaherery izahay noho izany zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao izany, ary anaro hatrany an-trano izay Tompo, mba hianaraka ny didinao, mba hianaraka ny teninao, ary mba hizotra amin'ny lalana izay fanitiavinao anay. Miaraka ny fiangonana. Ray amin' ny famonjam-poko, tarao aminao izahay, mamelany ny lokay, dio izahay efa mpahotana, sasao izay fambafakely, ary avaozy ny fanahinay mba havonoko anao. Ny fitiavan'ny Jesosy ity zanakao mpamonjy anay no angatahany. Amen. Toizantsika izany amin'ny hira fasivy amin'ny 137. Amen.
famelan-keloka omeny tompo antsika miara-mitsika. Ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforany nofinareo dia novelomy miaraka tamin'i Kristy rehefa navela ny fahadisoanareo rehetra, ary novonoiny ny soratana ny didy izay niampambantsika, dia nisorony tsy ho mihitsy izany ka nombony tamin'ny azo fijaliana. Koa na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala, na dia mangatragatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Voavelany elokareo no ny anaran'ny masina. Amen. Ataontsika ny hira fanampy ny fahasilo amby roapolo ny andininy voalohany. Voninahitra amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka ny fiangonana. Ry havana, efa namela eloka antsika Andriamanitra noho ny fahasoavany. Ankehitriny izy dia te hizara ny teniny amintsika. Noho izany dia andeha isika hanantona azy amin'ny fifaliana ny teniny. Ataontsika ny hira voatondro dia akatry fanaraka. Ataontsika ny hira fadimy sy roanjato ny andininy faharoa sy fahaefatra. Mbola misaotranao izay Andriamanitra nomenao indray dia androany ity hahafahanay mahatsiaro ny nanamboarana
teo amin'ny hazo fijaliana mba ahafahanao mamonjy anay. Dia misaotra anao zay Jesosy fa mbola afaka ihany koa mamaky ny teninao ary dia mangataka ny fanamasinao hitsilo sy hanazavanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nangatanay izany. Amen. Vakiana ny teny ao amin'ny Galatiana toko 4:17 ka hatramin'ny 20. Galatiana toko 4:17 ka hatramin'ny 20. Nananan Jesosy. Fa raha mitady ho hamarinina ao amin'ny Kristy isika, nefa ny tenantsika no hita fa mpanota, moa mpanompo ny ota va Kristy? Sanatria izany. Fa raha ny zavatra efa norava no hatsangako indray, dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Fa raha izao, dia tamin'ny lalàna no nahafatezako ny amin'ny lalàna mba ho velona ho an'Andriamanitra aho. Voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izao intsony ny velona, fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny ovo, dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra, izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Amen. Ary rehefa afaka izany dia fantatry Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay mba hatateraka ny soratra masina. Dia hoy izy mangetaeta ary nisy bakoly feno vinaingitra mipetraka teo ary nisy sponjy feno vinaingitra notohiziny tamin'ny sopa ka nataony tamin'ny vavany. Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia nanao hoe vita, dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Amen. Oh
Je me prosterne en ce saint lieu, au pied de la croix de mon Dieu. C'est le seul endroit où je m'arrête pour être à l'abri de la tempête, pour contempler sa passion sur la montagne de Sion. D'un œil baigné de larmes, je vois son cœur meurtri par les armes. Je vois ce calvaire qui paraît irréel, devant lequel se dresse un peuple cruel. Je vois mon sauveur attaché. Je vois les rudes clous, les cruelles épines qu'il endure pour mon péché entre deux criminels convaincus de rapine. Je contemple ce front majestueux, se courber sous cet arc odieux. Je regarde ses nobles mains, je vois ses dignes pieds s'enfler dans le malheur. Et pour sauver tous les humains, il a versé son sang pour nous, pauvres pécheurs. Washes
Share.
offert en sacrifice sur la croix. J'ai été crucifié et je ne vis que pour lui. À présent, c'est le Seigneur qui vit en moi. Grâce à lui, mes mauvais désirs s'enfuient. Prends ma vie, ô Seigneur mon maître. Mon désir, ne chercher qu'à te plaire. Apprends-moi à te connaître pour vivre et enseigner tes mystères. Tu es mon vivant Rédempteur. En toi, je remets toute ma confiance. Ma force et mon chant, c'est toi, mon Seigneur. Ton salut est pour moi une grande délivrance. Grâce soit rendue à celui qui est digne de louange et d'adoration. Proclamez le nom de celui qui nous a rendu la victoire. Annoncez parmi les peuples les bienfaits de sa création. Redites-le à l'unisson, tu es le roi des gloires. Vous le savez déjà sans doute, la fameuse histoire de Jésus, on vous l'a raconté. Le calvaire qu'il a vécu. Vous savez, les gens, ils pensaient vraiment l'abattre à cette époque-là. Ils pensaient, ils lui ont jeté des pierres, ils l'ont fait souffrir. Et la croix, c'était vraiment l'étape finale. Vous voulez vraiment le tuer par la croix. Mais en fait, ils ont sous-estimé la puissance de la croix. Et c'est un peu ce qu'on a voulu vous chanter aujourd'hui. Que s'ils pensaient tuer Jésus, s'ils pensaient le faire oublier, s'ils pensaient l'arrêter, c'est tout l'inverse. C'est par la croix qu'il est victorieux, c'est par la croix qu'il nous a sauvés. Et par ce dernier chant, nous aimerons vraiment lui rendre gloire. Et on aimerait que vous soyez en communion avec nous et que vous chantiez avec nous le refrain. Le refrain est très simple. On va faire défiler, on va faire passer, en fait, on va chanter le refrain. Donc on va chanter le refrain une fois. C'est juste les mêmes couplets qui reviennent deux fois, donc on va le faire une fois et on va commencer le chant. Et si vous vous sentez, vous pouvez vous lever, chanter avec nous. On va faire une fois le refrain. Alors bien sûr, vous l'avez vu, les paroles sont diffusées, donc vous pouvez chanter avec nous. Mais bon, on va faire un truc parce que je pense que ça fait un peu plus d'une heure que vous êtes ici. On va vous dégourdir un peu les jambes, levez-vous avec nous, pour qu'on soit tous ensemble et qu'on puisse vraiment communier. Et chanter avec nous, laissez-vous bercer par ce moment, vivez-le, fermez les yeux. Si vous connaissez les paroles, ils sont faciles. Seigneur, reçois l'adoration. Encore une fois.
jusqu'à jamais, Seigneur. Oh non, Seigneur, jamais je ne te quitterai. Reçois l'adoration, Seigneur. Parce que tu es le roi de gloire. Nous sommes victorieux. Que tu es digne. Emmanuel. Encore une fois avec nous. Tu es le roi au-dessus des rois. C'est grâce à toi, je t'appelle Emmanuel. Les garçons. C'est grâce à toi que je suis sauvé, Seigneur, par ta croix. Le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Je te suivrai à jamais, Seigneur. Garde mes yeux, mes entrées de ce monde. Je ne serai point tenté à jamais. Moi près de la croix, Parce que ta croix nous a sauvés. en ce lieu saint où on adore Ô Esprit Saint, viens en nous. Nous te devons la victoire. Encore une fois, le roi au-dessus des rois. L'agneau est dit. Le nom au-dessus de tout nom. Qui est-il? La parole devenue chair. Jésus-Christ, notre Sauveur. Emmanuel. Seigneur, merci pour tout, merci pour ce que tu as fait pour nous. Grâce à toi, aujourd'hui nous sommes sauvés. C'est pour par ton sang que nous sommes purifiés. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Emmanuel. Santsika anambarany finotsika amin'ny fiarahamonina fanikam-pinoana izay resantsika amin'ny fimonana manana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra raha tsy toa mpanao lanitra sy ny tany ary mino an'i Jesosy Kristy nampitana tokontontsika izay torotorona tamin'ny fary masina nateraka manivorijiny nijanona amin'ny tontolo lato nombona tamin'ny azo fijaliana
maty ka naleviny midina tany amin'ny fiainatsika fitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra mipetraka eo kavan'Andriamanitra raitsy toa avy any ny aviany tsara ny violensiny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manezo ny tontolo izao fiangonany olona masina famelan-keloka fitsangana tena amin'ny maty ary ny fiainana manak'izay amen. Petraksika zao sika ny tolon'ny fotoanany fanatitra tsareo fa zay manana ny fiainana tasitran'Andriamanitra. Nous arrivons au moment des offrandes. Nous allons chanter le cantique 441. Nous prions. Reçois l'adoration, ô Emmanuel, Dieu parmi nous, car tu as été présent ici ce soir et tu nous as permis, Seigneur, de chanter pour toi, de te louer, Seigneur, et d'exalter ton saint nom, pour ce que tu as accompli il y a plus de 2000 ans sur cette croix et dont nous sommes les héritiers à présent, Seigneur. Merci pour cela. À présent, Seigneur, nous aimerions prier pour tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être ici ce soir. Puisses-tu les garder, Seigneur, et les accompagner dans leur vie. Et je prie aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont des difficultés, que ce soit financières, que ce soit dans leur vie spirituelle, que ce soit également des maladies ou quelque autre enchaînement, Seigneur. Sois ce Dieu qui délivre, sois ce Dieu qui a déjà accompli la délivrance éternelle sur la croix pour ces personnes-là, Seigneur. Et je prie aussi, Seigneur, pour la proclamation de ton évangile dans le monde entier. Et je prie pour les chrétiens persécutés, que tu les protèges, Seigneur, que tu sois leur force quand ils sont faibles. Et je prie particulièrement, Seigneur, aux chrétiens d'Égypte qui connaissent des difficultés actuellement, et viens vraiment les encourager et leur apporter, Seigneur, ton soutien. Je prie également, Seigneur, pour notre pays Madagascar en ce moment qui
travers ces difficultés. Sois vraiment, Seigneur, dans le cœur des dirigeants, dans le cœur du peuple malgache, afin que ta paix, Seigneur, règne dans ce pays. Et je prie également pour ce pays, la France, qui nous accueille, que tu puisses également, Seigneur, déverser ta grâce sur ce pays. Et je prie particulièrement pour l'élection qui va arriver bientôt. Puisses-tu, Seigneur, mettre la personne que tu auras choisie au pouvoir. Seigneur, toutes les choses que nous n'avons pas pu dire dans cette prière, Seigneur, toi, tu les connais déjà, alors que nous ne les avons même pas dit. Et nous les remettons pleinement, Seigneur, toi qui es le Dieu qui accomplit nos prières et qui nous donne largement au-delà de ce que nous pouvons espérer. Et nous voulons finir cette prière, Seigneur, par la prière que toi, tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles. Amen. Sotsika dia toy ny fotoanan'ny famaranana. Sotran'Andriamanitra isika fa tanteraka soamantsara ny fivoarana androany. Ataontsika alohan'ny hafatra sy mitsodrano ny mira fa fitonjana. Izay nahafatesan'ny tompo na natanteran'ilay sorona indray mandeha monja nefa tanteraka mba hanafahana antsika ahatonga antsika ho tena zanak'Andriamanitra ary mikafana ny lanitra mba ho fonena antsika manaraka izay miaraka amin'ilay nandresy
dia Jesosy Kristy. Ny Pasika no vovonana amin'izao herinandro masina izao, ary dia ampatsiarovina isika fa amin'ny alahady amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny temple du Salin no ankalazantsika izany Pasika izany. Raha pitsy kosa fotoana ny fahangina hitsakotsakotsika eritreretantsika izay lalana rehetra niarantsika tamin'ny tompony saintsaina, ny nandalovany, ny fampianarana, ny fijaliana ary ty ny fahafatesany izay tsarovantsika androany. Izao no afatra ho antsika amin'izao zoma masina izao ho amin'ny fahafahana no nanafahany Kristy antsika, ko tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zioga fanandevozana intsony, ko mandehanana ka ny fanahy dia tsy ahatanteraky ny filany nofo ianareo. Dia raisiny sotrano tononona amin'ny anarany toka. Andriamanitra ny anome anareo araky ny areo ny voninahiny, mba ho atanjahana faritra amin'ny fanahy ny toe-panahinareo, mba hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana, ka maka sy olona mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba aizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny afantatra tsara zay sakany sy lavany, ary avy ny sy alavany, ary ahalala ny fitiavany Kristy izay mihoatra no ny fahalalana, mba hameno anareo amin'ny fahafianon'Andriamanitra rehetra, mandehana ny fiadanan'i Kristy fa mahatoky la efa niantso anareo rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo ho amin'ny voninahiny manakizay. Amen. Voninahitra amin'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho manakizay. Amen. Mandehana ny fiadanana ka manotontono. Thank you.